fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana manasanao manaraka indray izany loha-hevitra izany. Miaraba antsika rehetra indray ry mpiara-midinika namana any amin'ny toerana maro samihafa izay andraisanao zao dinika izao. Na ianao sambany aza miaraka ato androany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika izahay. Ny fiadanana anie anjaka ao ambonao sy ny ankonanao, hitondra fitahiana ho anao ihany koa izao fandaharana izao. Niaraka hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra ray be fitiavana, misaotra anao indray izahay fa notantaninao sy novombinonao ka nahatratra ity fotoana ity. Tsy herinay izany, natanjakay fa noho ianao, noho ilay fitiavanao anay, noho ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay. Ko ankehitriny mamela ny ilokay satria mpanompo tsy mendrika ihany izahay. Na dia ny anonona ny anaranao aza dia tsy mendrika nanao an'izany izahay, kanefa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia indreto izay manatona anao. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay dia ampitoero aty anatinay Tompo ilay fanahinao masina, ampianatra anay izany teny izany. Tononona sy angatana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina atao tadidina no anomboantsika fiarahana. Korintianina voalohany toko 4:10 ka ny andininy voalohany. Miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra ny haminany. Iresaka mikasika ny amin'izay tsika amin'ity androany ity. Ry mpiara-midinika namana, fantantsika tsara fa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny loha-hevitra izay resahan'i Paoly. Ary matetika izy io dia tononona mieloha eo alohan'ny fanomezam-pahasoavan'ny fiteny amin'ny fiteny samihafa. Zany hoe raha toa zany amin'ny fomba fijerin'ny olombelona zany dia hoe ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana manan-danja kokoa no fanomezam-pahasoavan'ny fiteny amin'ny fiteny samihafa. Saingy izao natao fampandrosoana avokoa ny asan'Andriamanitra izany. Zao ny voalaza amin'ny Efesianina toko 4. Efesianina toko 4 ka ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 7:10. Zao ny voalaza ilay teny. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Milaza Paoly ho an'ny membre tany Efesosy fa natao fampandrosoana, natao fampandrosoana ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 4:10. Korintianina voalohany toko 4:10 ka manomboka amin'ny andininy 7 sy ny andininy 1 dia zao no voalaza ilay teny. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporosihana ary fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay mampinany kosa mampandroso ny fiangonana. Mazava zany ny fanambaran'ny Paoly ny amin'ity fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ity, fa ozy hoe natao ampiorenana. Ino moa ilay ampiorenana? Mba hiorina tsara amin'ny finoana. Ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana zany tsy natao hanasongatinana olona anankiray, fa natao ampiorenana mafy ny finoana kosa an'Andriamanitra, natao amporosihana ny fiangonana mba ho tia zava-panahy, ho tia anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary manaraka izany hozy Paoly, mba hitondra fampiononana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Mazava ny fanambarana
zavatra telo lazainy Paoly ozy hoe natao ampiorenana amborosihana ary tondra fampiononana ny fanomeza mpahasoavan'ny faminaniana. Ary mpiara-midinika namana zava-dehibe zany ty fanomeza mpahasoavan'ny faminaniana ity. De letsika de milaza fa fanomeza mpahasoavan'ny faminaniana de hoe milaza zavatra melo zay zavatra hitranga, kanefa de milaza ihany koa ny faminaniana ny amin'ny zavatra iainana amin'izao ankehitriny izao. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana de sady mampafantatra antsika ny zavatra mety ho avy any aloha, kanefa mampianatra antsika sahady ny toetra zay tokony ananantsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra de n'izao ankehitriny izao. Ary fantatsika tsara fa izany fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana zany dia nisany mampiavaka ny fiangonan'Andriamanitra, mampiavaka ny fiangonan'ny andro farany, mampiavaka ny fiangonana sisa izany fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana zany. Zao voalaza ny apôstôly Jaona amin'ny bokin'ny Apokalipsy, Apokalipsy 4:10 ka 7:10, hoy izy hoe de dezitra tamin'ilay vehivavy ny drago ka lasa nandiniana tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. De zao namaritana an'ilay filazanan'i Jesosy amin'ny Apokalipsy 7:10 ka 10 manao hoe de niakoka teo amin'ny tongony mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao izany fa mpanompo namanao ihany aho sady namany rahalanao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Ile mitana ny filazanan'i Jesosy Andriamanitra ihany no ivavao fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Mampiavaka ny fiangonana farany zany hoe zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy, fa ny filazana an' Jesosy no fanahy ny faminaniana. Ary mpiara-midinika namana, ny fanahy ny faminaniana, ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana de tsy mifarana izy io araka ny voalazan'ny Paoly amin'ny bokin'ny Efesiana mandra-pahatonga ny farany. Kanefa mila mitandrina isika. Raha misy olona mitonona ny tenany mpaminany, ary misy zany amin'izao fotoana zao betsaka ny olona milaza ny tenany mpaminany, noho izany de mila mitandrina isika fa tsy maintsy lanjaina zay nilazana azy, natombanana arak'izay voalaza ny soratra masina izay milaza ny tenany mpaminany. Misy taridalana vitsivitsy reto atoroantsika efatra taridalana foy. Ny voalohany raha misy milaza ny tenany mpaminany de zao tsy maintsy tanteraka ny faminaniana zay ambarany. Ao amin'ny Deutéronomie 4:20, Deutéronomie 4:20 ka ny 2:20 andeha ho jerevantsika. Deutéronomie 4:20 ka ny 2:20 de zao no vaky ny teny. Deutéronomie 4:20 2:20 de hoy izy hoe raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny zay tsy nolazainy Jehovah izany tamin'ny fahasahiana no nilazany mpaminany zany ko aza matahotra azy. Ny faminaniana zany tsy maintsy tanteraka. Faharoa, mifanaraka tsara ilay mpaminany zany, mifanaraka amin'ny fanambarany mpaminany ny afatra hoentiny. Zao voalaza amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 9 ka ny 20. Isaia 9 ka ny 20 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Zao voalaza Isaia 9:20, ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny araka izany teny zany izy de olona zay tsy posahany fahazavany maraina. Ny mpaminany anankiray raha milaza ny tenany mpaminany izy de tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra ny fiainany, ary ny zavatra toriny de tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny'ity vavolombelona ity. Raha miteny sitrapon'Andriamanitra ianao de le soratan'Andriamanitra teo amin'ny tenimbona Sinay ny 10 zany ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Fahatelo, hitantaratra isan'andro san'andro eo amin'ny fiainany ny fanoloran-tena ho an'i Kristy. Ary fahatelo de zao Jesosy hoe ny voany no ahafantaranareo ny mpaminany sandoka. Ary mpiara-midinika namana isany, ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana androany no resantsika de tena ilaina ho fampandrosoana ny fiangonana, natao izany mba ampiorenana ny finoana, amporosiana ny tsirairay avy ho tia ny sitrapon'Andriamanitra,
ary fahatelo hitondra fampahirizana, hitondra fampiononana ho an'ny tsirairay avy izany. Andriamanitra ne hitay ianao ka anjaranao ny mijery iza ny fiangonana zay manana zany fanomezam-pahasoavany faminaniana izany. Dia voalazan'ny Paoly, voalazan'ny Jaona hoe izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra raina io, sotranao izahay no nitaridalana zay nomenao anay androany, dia mikasika ny fanomezam-pahasoavany faminaniana zay natao ampiorenana amin'ny finoana, natao amporosihana anay mba ho tia ny teninao ary hitondra fankahiriza fampiononana ho an'ny tsirairay avy. Irinay ary mba ho anisany zanaka sisa izahay zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny mitana ny filazanan'i Jesosy ilay fanahy ny faminaniana. Dia hombanay ianao mitahihana tsirairay avy. Tonona mivavaka noho ny amin'anarana Jesosy. Amen.